Retrouvez la beauté de Madagascar dans Zahatan. Avec Volnik, l'eau du bonheur. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous présente Zahatan. Miarahaba antsika ny tokantrano andray tafiaraka aminay atao anatin'ny fandaharana Zahatan ary dia asaiko ianao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ho amin'ity anio ity. Ety amin'ny restaurant Il Giardino di Lorenzo ety Andohalo no anolorako anao ny fandaharana ho amin'ity anio ity izay tolorantsika fisaorana sady amin'izay fampiatranony antsika izay. Ny resaka fiatoana na fakanaina rehefa mivoyage tsika ny andalana eny no velabelarintsika atao anatin'ny fandaharana ho amin'ity anio ity. Fotoana tahakany ahoana tokoa ary toerana tahakany ahoana ny tokony hijanonana kanaina ary mandritra ny dia izay ataontsika ny andalana eny. Ny fahafantarana an'izay mantsy dia efa isan'ny sahady fisorohana amin'ny mety ho loza eny andalana indrindra moa fa eto amintsika dia maromaro ny toerana izay ahitana tsy fandriampahalemana. Ireo toerana fakanaina amin'ny lalam-pirenena fa 4 sy 5 mampitohy any Antsirabe sy Morondava ary lalam-pirenena fa 9 mampitohy any Morondava sy Beloha sy Tsiribiana hatrany Bekopaka no andeha ho velabelarintsika hitondrantsika fanadihadiana atao anatin'ny fandaharana ho amin'ity anio ity. Olombelo tsy akoho akarivotra kely, recréation, fomba fiteny tsy vahin'ny mpandeha lavitra zany. Ireo ny fehezanten'ny fampiasantsika malagasy rehefa hanao filana voajanahary eny am-pandehanana. Lalam-pirenena fa 430 no misy antsika izao tamin'ny enin'ora maraina no niala tany Antananarivo. Amin'ny taxi Brosy dia ny toeram-pisakafoana no matetika anaovana fiatoana kely ety an-dalana, fa rehefa mitondra mpizahatany kosa dia misy karazany maromaro ny toerana fanaovana izay, toerana azo antoka mazava ho azy. Tsara aloha dia le hoe afaka hijerena, ataontsika hoe zavaboary, ataontsika hoe vakoka izay sendra hita eny an-dalana, afany makasary ihany koa, ino moa zany souvenir hoentin'ny mody ihany koa. Moa lalany bebe kokoa moa zany le toerana, afahan'le le guide amin'ny tantara sy afahan'izy rehetrarehetra koa moa maka eny. Ka isaky ny roa lera moa zany hoe raha tokony ho izy, fa za moa tsy dia zatra mandeha lalana lava loatra, na mandeha lalana lava izy fa amin'ny autoroute. Ety amintsika mikotrakotrana ihany, dia ohatrany hoe isaky ny adiny roa izy dia afaka mijanona kely efa misy toerana zany ataoko hoe madio toerana atokisana ihany koa satria amin'izao koa ao ihany koa le sécurité. Dia rehefa hitan'le guide hoe metika milamina ary madio le toerana dia afaka hijanonana. Rehefa mitondra groupe de personnes indrindra raha ohatra hoe efa somary lehibe le olona dia tsara raha mijanona isaky ny adiny roa, afaka makaina ny familya, afaka manararoatra ny paysage ny mpizahatany. Ohatrohatran'izany raha iresakitsika ny lalana ny RN 34 ohatra dia mandalo tsika ohatra ny Bevitsika rehefa eo amin'le point kilométrique 77 tsy atongavana makany Miandrivazo ianao, misy tande misy toerana azo hijanona tsara, ahitanao an'le formation an'le massif ny Bevitsika, ahitanao ihany koa an'le Valery aloha ery, indrindrindra moa ianao raha sendra tratran'le masoandro arivariva iny fantatry ny guide touristique tsara ny manabaka an'le toerana, le fotoana ahafahana maka sary, ahafahana mahazo an'le bonne lumière, dia isan'ny tena ankafizin'ny mpizahatany tokoa reny zavatra reny. Bevitika eto no efi-tany manaraka ny faritry Menabe sy faritry Vakinakaratra. Lavaka sy ny tontolo maitso manodidina eto rehefa farapahan'ny fotoam-pahavaratra no tena manintona ny maso. Ho an'ny mpizahatany indray dia ny fahitany lavaka be tsy fahitany matetika no mahavariana azy ireo eto ka tsy maintsy etoana rehefa mandalo ny lalam-pirenena fa 430 ity. Find another one. Ny toy ihany dia fa rehefa hiditra ny tanàny Dabolava dia nahatsino sy mpanivana volamena indray ka tsy maintsy mijanona satria zava-baovao amin'ny reto vahiny koa zany. Dabolava fantatsika fa toerana misy volamena
ary amin'ny mahatoerana misy volamena azy zay dia misy fitrandrahana ihany koa zay fitrandrahana mbola ataon'ny olona majinika aloha hatreto zany hoe mbola ilay mpitrandraka majinika no mitrandraka ka rehefa eo amin'le tetezana alohan'ny hidirana ny tabilava misy fotoana azo hijanonana eo ary eo koa afaka mijanona ny touriste fa miintéressé be an'le olona hoe ohatra ny ahoana zany malagasy mavahoaka majinika mitrandraka volamena ary dia fianakaviana be dia be ry zareo ny ao misy manivana misy mitoto satria anaty vato moa ry zareo no manao an'ilay ary zay araka nefa tenentsika azy zay hoe fitrandrahana traditionnel angambany azo ilazana azy fa tsy hoe ara-fomban-drazana. Teto dia afaka niresaka mivantana tamin'ireo mpanivana ny mpizahatany nijery no sady namitany tsy niato. Rehefa miato toy izao dia ny tsy ny fahafinaretana ho an'ny vahiny ihany no sain'ny mpitardy fa eo koa ny fitsitsiana fotoana amin'ny lalana hatao mbola ho lava. Iny moa zany rehefa miainga moa le touriste dia tsy maintsy tenenina hoe tsika afaka adiny roa dia tonga ary dia mijanona kely dia maka sary ampahafantarina azy zany hoe tsika tsy afaka mandeha alina ka tsy aleha hoe mandeha amin'izay tsika dia any loloa mbola misy tsaratsara dia iny zany ohatra hoe fanairana anazy ihany koa hoe aleo fa mbola andeha kely tsika fa ry mety mbola tsaratsara koa le paysage mila tenenana moramora moa zany izy fa mila entitra ihany koa satria araka ny teneninao teo hoe rehefa groupe ray zany manairana ihany mitondra azy fa mila entitra ihany koa le guide hoe tsika tsy tokony hiditra alina amin'ny tanàna ohatra zao fa mila mandeha tsika. Teto zao dia ny fodian'ny masoandro na coucher du soleil no nijanonana ny saran'ny masoandro milentika aorian'ny vohitra io no tena mahafinaritra ka tsy maintsy amoahana vakantsary miamaizina ny andro ny lalana manomboka eto koa somary miratsiratsy ny fandriampahalemana tsy dia azo antoka loatra hoy ny mpitardy ka dia tety miandro vazy no niala sasatry ny alina. Va mangiran-dratsy dia niezaka niaona tamin'ireo mpitondra lakana eto miandro vazo izahay na ny tanin'ny fandriampahalemana raha isafidy ny andeha lakana hidina ny belomorony-tsiribiny. Ohatra hoe mandray vazaha folo izy dia laka 10 zay satria mandeha krodromy laka raiky. Place iaby andehananareo miala eto miandro vazo izy mandeha tobile amin'izao fotoana zao dia masakapy manao chargement masakapy zany mandeha lakana dia mandalo any Bemaraha dia Bemaraha dia mandro ampovoan'ny Bemaraha cascade miala kelikely eo dia matory ny premier jour dia deuxième journée miala eo amin'ny ambanin'ny cascade eo na tanàna Begidro dia matory ary ambanimbany Bekinakina zay fa deuxième jour dia troisième jour zany mametraka azy ary amin'ny le anara-tanàna Tsarotana 7 jours zany le retour masakapy miandro embarcadère any Tsarotana amin'ny lakana raha tena misy le client zany dia ao anatin'ny ray volana misy 9 mihodina zany raha tena tiandreo arakaraka misy arakaraka n'le vazaha misy vazaha zany tia vorona misy le vazaha zany dia tsy dia tia iny fa dia fa hoe manara mila amin'le fanginana vavarany ty arakaraka an'izay le fitiavana misy tia biby misy tia tanàna misy vazaha zany hoe mamangy tanàna fotsiny diany dia manome fanomezana ny tanàna iny izy matetika izy amin'ny école amin'ny hôpitaly zany idirany amin'ny tanàna aby zany dia mizara fanafody izy mizara akanjo izy amin'ny tanàna reny ny vazaha ray mandeha miala eto tonga androany nina indray zany le vazaha tsy hoe mandeha par personne fa mandeha tonga dia par pirogue am'izao izy zao 1 million 200 000 ariary fa raha ohatra izy lakana lehibe zany manahaka an'ity lakana lehibe ty zao izy zany tonga dia amin'ny 400 000 ariary mitondra an'io satria ngeza le lakana io raiky lavaratra io raha eto zao ny embarcadère dia tena tsy azo antoka mihitsiny raha manomboka eto miandro vazo jusqu'à idirana amin'ny filevin'ny turbine fa raha mbola eny masakapy zany izy mba misy elanely mba tsy dia mampanahy kanefa amin'izao fotoana zao zany eo masakapy indray zao manomboka ambanimbany masakapy eo jusqu'à idiranao n'le samba agny amin'ny Bemaraha dia eo mihitsy eo koa zao ny tena atahorana amin'izao mifandriam-pahalemana satria eo zany zalahy zao no manota reo dahalo reo dia tena be dia be ny tanàna ny dorany dahalo ary commune iaby zany talata ny tanàna Liapany dia ny larobeny iny tangodingodina tato ny latsinainy Pentecote teo amin'ny tanàna Morafeny dia nisy dahalo nitifitra dia maty le dadatoanay tao voatifitra tamin'ny lohany dirany dahalo koa tetsy Nosomena dia nidorany ny tanàna Nosomena commune Nosomena io dia nidorany koa teo Morarano mampihena mpizahatany mpankafy lakana na kanoto
midina amin'ireny ranony Tseribina izay fisiny tsy fandriam-pahalemana izay nanomboka tamin'ny taona 13 no sady mamono ny circuit de Sainte Tseribia. Miavery asa tsy kelikely koa ireo mpitondra lakana 20 eto Miandrivazo. Tamin'ny fandalovana teto dia trano valo no nidoran'ny dahalo. Mitsomponenana isakariva koa ny mponina etsy amin'ny tanàna Pititsy, tazantsika mbola misy setroka amin'ny sary io. Trano roy aminay agny maiky. Dia ino alaindreo? Dia sy nakaetako izy tamin'ny voalohany ela be tary zay izy nakaetana. Zay nakaetana teo. Ngamo tsisy zandary sy miaramila aminareo teo? Dia misy avao aminay eto fa dia fa maheniky tany loatra raha tenga teo. Magnasy magnarimbaka fa sy apy avao koa ngaindreo. Loe alainy ary alainy aty. Dia nareo zany manao ohatran'io foana sanandro? Manao mipitapita eo foana isakariva? Vao isakariva satria mampatahotra loatra gn'ame rano be amin'igny satria ame rano agnaty ala agny zaza dia efa mipita aty avao. Hatramin'ny ombe nareo nanao ohatran'ny mipita aty? Herinandro angambany haity. Herinandro? Matahotra amin'ilay zaza mpianatra moa egny ity mianatra dia efa petraka ety zaza mianatra. Tsy maintsy arahiny ety. Menaka zany tena angatahako aminareo ao amin'ny TV moa dia izao angatanay mihitsy ny fandriam-pahalemana ty fa io zany tena tsy milamina aminay eto Miandrivazo. Zao ny na ny tsaramaso ambolena zao tsy misy tsaramaso ambolena firy eto satria lany dalina omby. Trano filaminana tsisy hoe mba ino mba hiaro anao amin'izao any. Isan'ny mama amin'ny ampahany ny olana fitsoky ny tsy fandriam-pahalemana izay ny fisin'ity camion 4x4 fampiasain'ny tour opérateur Madagascar Tourine mpitatitra mpizahatany ity koa ireo mpandraha raha trano fandraisam-bahiny eto Miandrivazo noho izy mahazaka mpizahatany maro indray mandeha. Tsara ilay izy ka satria ho an'ireo tourista zay atao hoe tourista sakodoma filaza an'ilay olona anazy afaka mba mitambatambatra izy mizarazara n'ilay frais satria ny kon'le 4x4 somary enjakenjana ihany moa ny olona zakan'le 4x4 olona roa telo ihany dia miaraka amintsika izy afaka mifampizara n'le frais. Ciao, à bientôt. Ciao, allez, à bientôt. Izay ny fiatoana teto Miandrivazo fa mitoy ny dia hatramin'ny taona 12 no nankaty dia toy izao ny fahatsaran'ny lalana avy ao Miandrivazo hatramin'ny Morondava. Vomboatra toy izay koa ireo tetezana adiny 4 miala eto dia efa ahatongavana ny Morondava fa ny fahafinaretana koa dia mahatazo ny ety an-dalana ka miato kely indray rehefa teto amin'ny tetezan'ny Tsiribina. Isan'ny toerana tsy maintsy hijanonana tokoa io noho ny akantony. Eny fa na dia tsy miteny ara le na mbola tsy miteny ara le mpitaridi le mpiseradi hoe hijanona etsika dia efa manaitaitra sahady amin'ireo mpakasary rehetra ny te akasary mahita ny zavareo tsara ho fantatra fa iny renirano Tsiribina iny izay fantatsika fa renirano mania izy iny iny ihany le hitatsika any amin'ny poan'ny faty hita rehefa mitambatra amin'ny renirano Mahajilo izy no lasa iny Tsiribina iny dia tonga mandalo any Berosir Tsiribina moa zany dia mivarona any an-dranomasina amin'iny andrefana iny. Misy vy panoramika be eo dia makasary le touriste mazava ho azy. Fotoana ihany koa satria miresaka an'ilay temps de pause tsika teo dia fotoana anaovana pause ahafahan'ny touriste manao la marche kely le long du pont dia satria isaky ny angle hipetrahana dia tsy mitovy ny sary azony amin'izay fotoana izay. Adiny 3 taorian'ny teto dia nanao tazan-davitra ny faritra ny Tsinana no vohitra be ranomaso eto Ankielizato indray ny fiatono rivotra madio sy ny tontolo maitso hatreny amin'ny Takamaso no akana iny eto an-tampon'ny be ranomaso. Tsy hoe hanao ralia andehanana ety fa izahatany ka mila rehefa te hijanona ka hoe misy zavatra mahafinaritra dia aloha mijanona. Ina moa ny ilainy le fanerasera amin'le ponina eto amintsika ihany koa dia ao moa le teneniko teo afaka maka sary izy ka iny tiany le hoe mahita le olona eto ambanivohitra mahita an'le ponina eo amin'ny toerana dia izay le mifanerasera moa zany zay ny tena ndraindrayntsika koa zao amin'le hoe fizahantany maharitra hoe ahoana faneraserana fa tsy le hoe mandeha aingana dia maika fa mila mijanona kely na fanazavana fotsiny ary le resaka hoe fanamboarana trano ny architecture aty amintsika dia izay mila hoain'le guide ary izay ny ampianarina an'le guide hoe mila fatany daholo momba ny trano momba ny voly ny fotoana fambolena ny vina voankazo miakatra pitsopitso rehetrarehetra dia mila hainy ary mila mahay ihany koa izy le fomba tanin'olona any aminy koa mba afahany mampandrindra sy mampitovy amin'ny resaka hoe any aminareo ohatra zao fa ny ety aminay koa ohatra zao.
adin'ndray sasany mialitondray dia tonga ny morondava fa matetika avantan'ireo mpitaridia any amin'ny allée des baobab ny mpizahatany hijery ny fidiny masoandro anelanelany reto renala voalahatra ara-boajanahary reto hafa tokoa ny miatrika ny fidiny ngaby masoandro eto ka saika manenjika fiatony eto avokoa na miavy any avaratry ny lalam-pirenena fahavalo ity na miavy any Antananarivo ohatranay efa tsy teneniko tsony angamba hoe temps de pause io amin'ny allée des baobab satria fantatsika tsara fa harena ngeza be ho atsika malagasy ny fananana an'io allée des baobab io ireo baobab hitatsika ireo no isan'ny lazaina fa intention amin'ny karazana intentionné grandidéria izay eto Madagasikara irery ihany misy azy eran'izao tontolo zao ary eto ihany ny ahitana an'io endrika io ary zay no mahatonga mpizahatany avy any amin'ny lafy valon'ny nosy rehetra tonga eo ary le événement amin'ny coucher du soleil indrindrindra rehefa tsara iny ny lumière dia tena ifandrombahana mihitsy ny maka an'izany sary zany eny fa na dia hitatsika miparitaka ny rehetrarehetra any anaty site internet amin'ny boky amin'ny sary fa ny olona rehetra zay samy tiaka ny sariny nalainy tanany avokoa rehefa tonga eo amin'ny toerana io fiatona tsy maintsy atao koa ny eto amoron'ireny ranony Tsiribina amin'ny lalam-pirenena fahavalo zany hoe eto tsy mafana raha iankavaratra ihany ny di na iazo any Bekopaky tsy maintsy atao noho ny tsy fisinirindran-damina amin'ny fiampitana baky eto ho an'ny fiara-pivezivezy eto isan'andro indrindra ho an'ny mpandeha sy ny mpizahatany 7 minitra na ora iray eo farafahakeliny ny tsy maintsy iandrasan'olona efa ho 700 miampita eto isan'andro masoandro hafanana vovoka ireo ny tsy maintsy iaretana amin'ny seranany tsy mafana noho ny tsy mbola fisiny fotodrafitrasa natokana fiatoneto na rano madio hosotroina aza manahirana ny mitady azy eto amin'ny seranany tranga izay mbola mampitarany ireo mpandrara ara-pizahantany mpitondra vahiny sy mpandeha amin'ny lalam-pirenena fahavalo ity ary mbola tsy misy vahaolana hita soritra hatramin'izao raha Tsiribina ny resahana dia mbola tsy manana tetezana tsika fa mbola miampita baka daholo ny fiarakodia rehetra na ny entana na ny olona miala avy aty amin'ny faritra antsimon'ny rano mankeny amin'ny tanàna ny Berro sur Tsiribina ny zavatra tena atao moa zany dia ny fiangaviana foana ny famandriana alohan'ny fotoana ny baka hoe andalo zay afaka ora ohatran'izao fa efa aty amin'ny toerana ohatr'izao zay mba hialana amin'ny fiandrasana be iny rehefa ny mpiseradia koa matianina dia tsy maintsy miezaka foana mandamina ny sain'ny mpizahatany amin'ireny fotoana ireny ny mety zavatra iseho amin'ny fiandrasana ny baka isan'ny fahaiza manao zany tsy maintsy aseho amin'ny mpamily mpiseradia na ny mpiseradia ao anaty fiarakodia mihitsy ny mandamina an'izay ary miezaka mandritra ny fotoana zany iandrasana an'le baka no tokony tediavan'ny mpiseradia zavatra mba hahafahana midistraire manararoatra makatombony zany amin'le fotoana hijanonana ohatra mandritra fotoana hijanonana dia afaka mijery hoe io rano dia ekonomia ny faritry Tsiribina ray manontolo hita eo ny entana taterina avy ohatra hoe ny fiasira isan'ny fiveloman'ny olona any eo koa ny transport ny transport local amin'ireny kanoto mpitatitra olona hita eo betsaka zany ny zavatra azo ararotina ary fotoana koa hitantarana ny mahazava-dehibe ny mahizy an'izany faritra Tsiribina zany satria tsara dia tsara no mahafantatra fa ao amin'ny toerana io no toerana farany nanjakan'ny mpanjaka farany Menabe tsara azavaina tsara mitoy fa eo no anaova anasana ny taolam-balo mpanjaka rehefa tonga ny fitampo fiatoana zany tokony izy toerana madio ahafahan'le olona miala sasatra kely mandehandeha kely midio kely tiako tenena amin'izany dia mila toilette madio tsika nefa zany dia tena tsy misy eto amintsika ary tena manahirana satria le fomba tantsika angambany hoe mety mandeha anaty ala fa ny vazaha dia sarotra be no andefa azy any anaty natiora any ka mila fotodrafitrasa tokony amboarina misy alokaloka mba ahafahan'le olona mipetrapetraka mijoro mba tsy ho azo masoandro be loatra araka teneniko teo mba misy toilette ho an'ny vehivavy misy toilette ho an'ny lehilahy dia mba afaka miala sasatra koa zany izy ka isaky ny toerana andrasana fiandrasana na fiandrasana baky io na fiandrasana na sambo ary alohan'ny ondrana satria mety olona queue be ny eo dia mba ilaina hoe mba misy toerana hipetrahana kely misy toerany ialofana
ka zay no raha te hoanao fizahan-tany madio tsika ary ampitamana olona dia zay nytaoko hoe maika dia tena maika indrindra ny mametraka an'izay toerany ela sasatra sy elana vokona kely zay rafraîchissement koa ary iny koa zany tokony hoe tanjontsika koa hoe toerana tokony ahafahan'ny tsirairay manina moa zany mampiseho hoe raha hoe le vokatry ny tany eo izy afaka mihinana mangahazo eo izy afaka mihinana vomanga ohatra inona ny vokatry n'le tany eo mba ahafahany malala koa ety le satsika moa le hoe aify moa fitentsika anazy tsirainefa le inona le sakafon'le toerana mba ahafahan'le olona koa mankafy hoe ay ohatra zao ny ato mba samy hafa koa dia eo zany le toerana koa ahafahan'le ataoko hoe le ponina na ny fikambanam-behivavy amin'ny tanàna na ny tanora mivarotra dia misy vola miditra aminy koa dia zay zany iritsika koa le hoe le fizahan-tany mampidibola ho an'ny ao amin'le faritra andalovany misy mipetraka zany le vola mba ahafahan'le olona mananasa sy manana revenu manana vola zany iainany ihany koa vokabandy sy katsaka tamin'ny fotoana nandalovanay teto ka saika fitaterana izany no nahatazona ny mpitondra kanoto fitaovam-pitaterana natokana hitatotr'olona amin'ny fiampitana eto amin'ny renirano tsiribiny noho izay dia voatery misisika hiondana amin'ny baky tsy natao hitondra mpandeha ny olona na dia sakana ny tompona ndraiky sy ny apm efa tiantoerana azy ireo mpitondra baky koa manararoatra mitady vola fepetra mbola tsy voahaja ny mpandrahara amin'ny fitateran'olona andranomamy mety tsiribina koa ny fampiasana salotraina ho an'ny mpandeha na dia toerana tsy maintsy ampitany ireo mpizahatany sy ny mpandeha tosanandro indrindra amin'ny haute saison aza ny mety ny sosikevitra dia hoe ny ananany zareo tanjona ny fanomezana fahafahampo alohan'ireo mpizahatany satria ireo mpizahatany mandalo no tena fivelomandry zareo zay aloha no tena zavatra hitanay dia mitovy an'izay koa ny mpandalo rehetra eo zany hoe misy zavatra mifampiankina tsara ka raha ohatra manatsara n'izay organisation zay ry zareo isan'ny zavatra tena hitako hoe mahatsara raha mba apetraka zareo dia na koa manome formation an'ireo mpandraharaha miasa eo amin'le fitaovana eo amin'le baka mihitsiny dia hitanay hoe tokony tsy hisy intsony zany ny fiandrasana ela be eo amin'ny baka eo satria saika organisation no tena olana raha ny fahitako azy fa tsy hoe ny baka akory ny tsy ampy fa rehefa tena bien organisé ny baka ny mahay mifandamina tsara reo mpandraharaha samy eo satria na dia eo zany dia ifanenjehana foana koa zany ny client eo ary zay fifandaminana zay no tena irenay mba hisy amin'ny mpandraharahany baka ny plus ny tanjona tianay apetraka voalohany dia hoe andao mba omena fahafahampoa ny mpizahatanytsika ary tompona andraikitritsika amin'izany zavatra rehetra zany satria raha samy manao ny asany tsara dia voasoroka ny loza mahazo fafinaretana ny mpizahatany ary ho be ihany koa mpitsidika rehefa be mpitsidika dia miakatra ny arikarena ny faritra andalovan'ireny mpizahatany marina fa toerana roa fantadaza maneran-tany ankehitriny no ampifandraisin'ny lalam-pirenena fahavalo ny allée des baobab eto Bekonazy izay nisokadiny CNN na ho isan'ireo toerana folo mahasarika mpizahatany indrindra manerana an'izao tontolo izao ny tsinginy Bemara Bekopaky nisokajiny UNESCO ho vakoka iraisam-pirenena tsy fahitantsika matetika amin'ny sary loatra ireo fahasarotana voalazantsika faraparany teo ireo fa tako ny hatsarana sy fahalazan'ny toerana ihany ka mampametra-panontaniana hoe mba hoviana vao hisy fanapahan-kevitra tsy hahamenatra intsony ka hamen'ny kanto any an-tsain'ny mpitsangatsangana sy ny mpizahatany mandalo aty ny fahavitany lalam-pirenena fahavalo sy hisy lamina matipaika maharaka ireo fiain'nytiraisam-pirenena ny fandraisana sy fikarakarana ireo mpizahatany mitsidika ny allée des baobab sy ny tsinginy Bemara izy ary roviana tokoa ary vo izy valiny izay fanontaniana napetraka le mana Elize teo zay ary mariana moa fa tsy any amin'ny lalany Morondava sy Bekopaka iny ihany vezivezen'ny mpizahatany ka mila fanamboarana eto Madagasikara fa maro zany any amin'ny faritra hafa izay atao anatin'ny fandarana zahatany moa dia manana didy ampafantatra antsika ireny olana eny an-dalana ireny mba tsy ho tampoka amintsika indrindra isika mpandraharaha mpitondra mpizahatany ireny olana mila sedraintsika eny an-dalana ireny mahakasika ilay fifaninanana meilleur guide de tanà izay karakarany
fandarana zahatany dia atao anatin'ny fifidianana tanterakantsika amin'izao fotoana izao ary mbola manana hatramin'ny 1 martsa ahafahantsika misafidy an'ireo candidat izay hitantsika efa mendrika izay hoe meilleur guide de Tana 2016 zay. Ampatsiahivo koa anao ny fomba fifidianana miditra ao amin'ny page Facebook ny zahatany dia mijery ny vidéo izay vidéo andreo candidat izay ifiditsika dia miklique j'aime sy manao partage. Isaorana ireo niara-niasa tamin'ny fandaharana indrindra niara-niasa tamin'ny concours meilleur guide de Tana. Anisan'izany ny mpanohana ofisialy Madagascar Heroise, ny ministèran'ny kolontsaina, ny commune urbaine Antananarivo, ny NTDSA, Madagascar Tourine, ny hôtel Lotus Bleu Tsambatonakanga, ny hôtel Ricology Andasibe, ny restaurant Escale Livato, ny Travel Exchange Madagascar ary ny Superamlombok 67 hectares. Isaorana ireo mpiara-miasa mifandaharana hatramin'izay dia ny Rano Volnika, Yannick Beauté Tsakaviro mpanao ny taresin'ny volo, Majesty Tsambatonakanga Papekanjo. Dia isaorana indrindra isika mpijery any tokantrano any tsy misaraka aminay atao anatin'ny fandaharana. Ampatsiahivony ianao fa ny fandaharantsika dia niverina ny alakamisy amin'ny 7 reto amin'ny televiziona malagasy eo ihany koa moa ny page Facebook ny zahatany sy ny YouTube ahafahantsika miresadresaka foana mahafantatra bebe kokoa mahakasika fifaninanana concours meilleur guide de Tana 2016 dia manome fotoana ho anao indray eo amin'ny tapabolany an'ito izao. Veloma tompoko. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous a présenté Zahatan. C'était Zahatan avec Volnik, l'eau du bonheur.